eo amin'ny lafiny toetrandro kosa indray raha maina ny andro manomboka ny alatsinainy teo dia hifarana amin'ny orana kosa ny faran'ny herinandro. Anorana ny andro eto andrenivohitra manomboka ny alina ary itoy rapitso ary mbola itoy koa ny alahady izao fa ny tapany ariva ihany misy eo zany oran'izany. Ankoatran'izay dia nahazo rotsakorana ihany koa ny any amin'ny faritra Androy sy any amin'ny faritra Nosiny nanomboka Rimaly ary itoy hatramin'ny alahady fanadihadiny. Amin'ny ankapobeny dia irotsaka indray ny orana eto Madagasikara manomboka androany alina ka haharitra mandritra ny farany herinandro. Ho any Antananarivo manokana dia ny farany tolakandro no irotsahan'ny orana. Azo tombony ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo indrindra ny any amin'ny Ndroy sy Anosy fa ahery tokoa ny rotsakorana. Raha ny maripana no vinavinaina mandritra ny farany herinandro dia iamafana ny andro ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ho any Antananarivo sy manodidina ary ohatrany 20 degré ny any amin'ny faritra. Raha ho an'ny toetrandro velona Antananarivo koa moa zany ny côte est ny partie est Madagasikara zany somary tsy mahasoana satria maimana foana zany ao anatin'ny 3 jours avy fa ny vaovao tsara ho an'ny Grand Sud zany misitraka rotsakorana izy nanomboka omaly mitoy androany hatramin'ny lahady avy zao betsaka mihitsy ny rotsakorana any amin'ny faritra atsimo ao anatin'izay 3 andro resako zay ary mety arahana tafiotra sy avandra zany zay ao anatin'le 3 jours avy ny faritra Androy sy ny Anosy zany tena voakasika zay ao anatin'ny 3 jours avy zay. Dia amin'ny ankapobeny zany raha ny maripana kosa andesana dia iverina afana be tanteraka indray zany ny toetrany andro. Aty amin'ny afovoantany manodidina ny 28 hatramin'ny 30 degré zany makany amin'ny farany herinandro morotsiraka moa zany dia mihoatra ny 32 degré daholo. Faritra Miandry Vazy no tena mafana indrindra, Maivantanàna, district Antsohihy zany tena mafana. Araky ny tombony dia mbola tsisy rivo-doza mananontany natao anatin'ny 5 andro manaraka.